Tany Républicaine Madagascar, voafehin'ny lalàna ihany koa ary manaja ny rafitra demokratika ka tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe hoy ny governoran'ny faritra Vakinankaratra Vivato Rakotovao. Amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no akana fahefanaka mila hajaina ny safidy mahoaka lany tamin'ny fifidianana. Tsy hisy ny asa vita eto amin'ny firenena raha ny fidinana an-dalambe lava no atao raha ny nambaran'ity governoran'ny faritra Vakinankaratra ity. Républicaine Madagascar dia voafehin'ny lalàna velona manankely feno tany sy fanjakana. Républicaine Madagascar dia firenena sy fanjakana demokratika. Républicaine Madagascar dia tany ny fanangalana fahefana dia fifidianana eken'ny besy maro araka ny lalàna velona. Sesy fifidianana atao anatin'izay taona latsak'izay taona sy tapany nanomboka tamin'ny fifidianana filohan'ny République nandalo tamin'ny fifidianana solombavambahoaka vao vita voateo ny fifidianana izay ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna aoka hajaina ny safidim-bahoaka ara-tanàna. Raha misy tsy fifaliana ka hidina an-dalambe isaky ny 2 minitra dia tsisy raravanina. Tsy hisy ny fampandrosoana raha korontanina ny vahoaka ka oka iaina am-pilaminana ny rehetra hoy ity governoran'ny faritra Vakinankaratra ity hatrany. Mampalahelo ny toe-tsain'ny mpanao politika eto Madagasikara izay manotohatra fiakarana ny vahoaka izay tsy nisy nahazo tombotsoa tamin'ny fidinana an-dalambe. Mila filaminana, tsisy fampandrosoana zany raha korontanina ny tenam-bahoaka. Avelao vahoaka malagasy iaina am-pilaminana mba hikatsaka amin'ny fiadanana sy handrosany amin'ny tena fampandrosoana sy ny fanatsarana fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Amiko manokana olom-pirenena fa zako tokony andraikitra politika tsy ilaina amin'izao fotoana izao fidinana an-dalambe. Tsisy anana tombony amin'izany fa ny vahoaka indray mbola potipotehana sy atao fitaovana ary izay matetika mampalahelo amin'ny mpanao politika manao fitaovana ny olona mba hahazoana toerana dia rehefa avy eo iny olona iny adinondo. Ny fitondram-panjakana taritin'ny président Andry Rajoelina amin'izao fotoana dia mikatsaka ny tsara sy ny soa ny vahoaka malagasy. Nilaza hatrany moa Vivato Rakotovao fa tsy mahagaga ny filazan'ireo mpanao politika sasany resy tamin'ny fifidianana fa misy ny alabato efa mikatsaka ny fampandrosoana ny fitondram-panjakana ankehitriny ka aleo fampandrosoana no imasoana.